malaza ny fahalebiazanao tsara loatra ianao tsisy azoko arina aminao tsisy toanao na iray aza efa miantso ao de mamaly ay fony ianao tsy mbola misy fotoanana naray ianao babonao tanteraka ny foko hanatena hanao irery aho andraiky zay dori ianao no andriamanitro le super-héros-ako mamonjy mora azo amin'ny andro mau ianao no andriamanitro le super-héros-ako mamonjy mora azo amin'ny andro mau Mbola eto an-tany aniko tsy mahavita hivitanao tsy misy ny afaka nilahatra aminao fa tsara loatra ianao tsisy azoko arina aminao tsisy toanao na iray aza mbola eto an-tany aniko tsisy mahavita hivitanao hafa loatra ianao hafa loatra ianao hafa loatra ianao ianao no andriamanitro le super-héros-ako mamonjy mora azo amin'ny andro mau ianao no andriamanitro le super-héros-ako mamonjy mora azo amin'ny andro mau ianao no andriamanitro le super-héros-ako mamonjy mora azo amin'ny andro mau ianao no andriamanitro le super-héros-ako mamonjy mora azo amin'ny andro mau ianao no andriamanitro le super-héros-ako mamonjy mora azo amin'ny andro mau ianao no andriamanitro le super-héros-ako mamonjy mora azo amin'ny andro mau mamonjy mora azo amin'ny andro mau mamonjy mora azo amin'ny andro mau. Alleluia dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao fotoana izao misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny tombontsoa izay ahafahantsika indray miaona ampanahy eto amin'ity toerana ity ahafahantsika indray mifampahery mideran'Andriamanitra ary mivavaka ho amin'ny fiainantsika mankasitraka manokana ny tenako amin'ny mpanompon'Andriamanitra Dr Rina Mivady izay flo ray aman-dreny ara-pinoana mpamonoana ny ministeran'ny SCI any Maurice eto Madagasikara ary mbola mankasitraka antsika tsiraray avy izay mbola matoky amin'ny fanompoana mbola miaraka anompo an'Andriamanitra eto indray isika amin'ity takariva ity
dia tsy ampiandohana dia manentana antsika sady a hipartage zao live izao a ka mba tena ho fitahiana ho an'ny hafa ho an'ny namanao amin'ny Facebook ao a ny fisiany comptenao a fa efa asan'Andriamanitra zany ka fitoriana ny filazantsara sahady zany ary etoana dia mbola miarabantsika rehetra hatrany a na tratra ny ty taona 2020 sy 2020 ity a mba toinao a nahita nyty taona ity dia manana zavatra no mananao a ny tomponao a misy zavatra tian'Andriamanitra ho lalovanao sy ho hitanao indray a amin'ty taona ity amin'ty volana janoary ity a ary anjara voatendry tsara avy amin'Andriamanitra indray no azonao a eny a anomboka zany a dia nanomboka ny taona ary azonao koa zany ao anatin'ity fotoam-bavaka ity dia manasanao a aharitra hatramin'ny farany dia ao anatin'izao fotoan'izao moa dia andaontsika nome voninahitra n'Andriamanitra voalohany indrindra amaky tenin'Andriamanitra sika izay hitantsika ao amin'ny apokalypsy 4:14 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika indray ny voninahitra sy ny ady ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Amen. Izaho sy ianao dia anisan'izany hoe zavatra naharian'Andriamanitra izany ary tena sitrapony tokoa ny mbola hoe natoy izao atsika ao anatin'izao 2022 zao. Ena dia maro ary ny zavatra misy maneran-tany, eo ny aretina, eo ny faharatsiana maro isan-karazany fa Andriamanitra noho ny fahasoavany noho ny famindram-pony mbola tsy nahalandritra antsika sy ianao ary noho izany dia mendrika azy ny dera sy ny laza, ny haja sy ny hery. Da andaontsika sy ianao hanandratra ny feo antsika metraka nyty fotoana ity eo am-pelantanany dia asan-drato ary ny vavakao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka feno anao izay mbola afaka miantso ny anaranao anatin'izao volana voalohany 2022 zao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny tombotsoa izay ahafahanay miatrika anao indray ao anatin'izao fotoam-bavaka hariva zao. Iny Jesosy mety hoe efa fahazaranay hoe mijery live isan-kariva fa amin'ity indray mitoraka ity Jesosy tena tianay hiasa feno ianao dia mankasitraka feno anao sady zay ny amin'ny zavatra omanao anay Jesosy ao anatin'ity fotoana ity. Iny Jesosy na dia samy namakivaky ny fiainany tsirairay avy tao anatin'ity tontolo andro ity dia noho ny fahasoavanao noho ny herinao Jesosy no mbola atratraranay izao fotoana izao. Iny Jesosy raha misy fahotana tsy famendrehana mety mahatonga anao tsy asa feno amin'ny fiainanay dia fonanay anao zany. Ny ranao tao ambony sy fitsaliana mbola inonay hatrany fa mbola tsy maina Jesosy fa mbola lena ahafahanay indray mahazo ny famelan-keloka amin'ity androany ity sy manantonao am-pasahiana ary ny fananao masina no asainay amin'izao fotoana izao mba hiasa feno anatin'izao fotoam-bavaka izao, hiasa feno amin'ny fiainany tsirairay avy Jesosy any amin'ny tokantrano any amin'ny tsirairay any dia ankehitriny Jesosy dia aoka ny tsirairay avy ahazo ny anjara voatendriny ary inona tetikadiny Satana lisitra ny fahavalo an'io amelezana anay tsy idiranay ao amin'ny anjara voatendrinay dia tsy ambiny izany ary tena hoe doranay amin'ny afo fanainao masina izany fa mitoera aminay ianao fanay masina atao amin'indray izay tianao atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Dia mintsika fa efa miasa eto ny tompontsika mino ianao fa azo indray ny anjaranao amin'ity androany ity. Any amin'ny Filipiana 4:4 andiny 5 dia manambara fa hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Dia izany torohevitr'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoan'izao hoe inona mety hoe zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao tena mahatsapitsika fa tsy voakontrôlentsika. Mety hoe raha resaka aretina dia mety hoe sakafo tsara, hinana vitamine C, anao hevoka, fahendrena daholo zany ary tena hoe geste tena hoe feno fahendrena zany ary tokony hananantsika fa
tsy analantsika ny contrôle zavatra rehetra ny olona mifaneraserantsika ny olona mifanenantsika eny an-dalana ny ampiasana ny zavatra mitranga eny amin'ny rivotra eny tsy ananatsika contrôle zany fa ny zavatra afaka ataotsika dia mametraka ny fiainantsika ompela tanàn'Andriamanitra. Dao za tena hoe manasanao amin'izao fotoan'izao mbola miaraka hivavaka amiko voalohany indrindra aloha tena hoe hisaotra izy sy teo ny tenin'Andriamanitra hoe mba misaorana izy entsika manambara ny fangatahana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dao tsika ao anatin'izao voalohany taona izao hisaotra an'Andriamanitra mety efa nisaotra tsika tamin'ny hoe natratra ny farany taona nisaotra an'Andriamanitra tsika natratra hoe ny voalohany taona fa raha metraka ny ty taona tsy ampelantanan'Andriamanitra tsika dia andao apetratsika ampelantan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana zany hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fitahim-panahy rehetra izay nomen'Andriamanitra tsika tao anatin'iny 2021 iny tsy nijanona fotsiny zany hoe fitahim-panahintsika tao anatin'iny taona lasa iny fa fitahim-panahintsika dia tena hoe maharitra mandrakizay satria manova ny fanatrehan'Andriamanitra manova n'Andriamanitra dia manao transformation tsy hoe ao anatin'ny volana anankiray izy ohatra hoe volany hery dia ao anatin'ny volana iny ihany izy manome hery atsika fa tena hoe manome hery anao izy ary mampianatra anao hoe tahaka ny ahoana no mijanona trano ao anatin'izany herin'Andriamanitra izany dia tahaka an'izany ny fikolokoloan'Andriamanitra tsika tao anatin'ny taona ary inoantsika fa mbola hikolokoloan'Andriamanitra ao anatin'ny 12 volany 2024 da andaontsika hisaotra an'Andriamanitra maro ny zavatra mety hoe azontsika tao anatin'iny taona iny dia andao hisaotratsika izany ary ny fisaorantsika dia manetsika an'Andriamanitra sahady tena hoe karakara sy araka amintsika ao anatin'izany taona ao anatin'ity taona vaovaontsika dia andao koa tsika hisaotra an'Andriamanitra satria efa nomenantsika ny teny fikasany hoe tsy mba tena hoe taona ny famokarana ao antsika ty volany ty taona ny tena hoe volana janvier tena hoe famafazana ao antsika dia tiako tena ataonao amin'ny fonao manontolo za mivavaka izany hoe tena hoe fisaorana mpololotra avy any anatsika any dao tsika tena hoe ny fitahim-panahy aloha ny isaorantsika voalohany an'Andriamanitra dia araky ny tenin'Andriamanitra ihany hoe mba tahaka nitahinany fananao nitahinan'izay ambony rehetra ny ara-tsay ny ara-batana ny famatsiana hafa rehetra fa voalohany indrindra aloha dia fitahiana ny fanahintsika ina moa ny tombontsoa antsika raha antsika zao tontolo izao nefa very ny fanahintsika tsika malala ny tenin'Andriamanitra hoe ratsy izao fiainana izao ratsy foana izao na dia vavaka antsika iny any mba ho tsaratsara kokoa ny zava-mitranga eo amin'ny izao tontolo izao nefa ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa tena hoe ratsy kokoa fa avan'Andriamanitra izay miankin-doha aminazy andaontsika hisaotra an'Andriamanitra fa mahavita azy ny Andriamanitrantsika tamin'ny taona lasa ary mbola havita azy koa ny Andriamanitrantsika amin'ny taona ho avy satria izy ny Andriamanitra tsy miova dia asan-drato ary ny fisaoranao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka feno anao indray izay amin'izao fotoana izao mbola afaka miantso ny anaranao hatrany eny Jesosy io tonga eto izay hidely sy hankalaza ny anaranao mankasitraka feno anao izay Jesosy ny amin'ny 12 volana izay nomenao anay tao anatin'iny 2021 iny Jesosy mety hoe efa nisaotra foana izay tao anatin'ny farantaona hoe tratra ny farany Jesosy dia hoe tratra ny voalohany indray tao anatin'izao 2022 izao fa mbola tena hoe velom-pisaorana anao hatrany izay Jesosy fa tena hoe matsapy izay fanahazo iny fantatray fa tsy ampy ny teny hoe misaotra Jesosy fa fantatray fotsiny dia tena hoe notahinao izay tamin'ny lafiny rehetra indrindra Jesosy ny amin'ny ara-pananay isambola isan'andro ianao dia tena hoe nanome teny fikasana nampahery anay nanitsy anay Jesosy tena hoe tsy navelanao
kamboty izay fa tena tsapanay fa misy dady misy ray mianay Jesosy mikarakara ny fananay manoro lalana anay hoe zao no mahasoa anay Jesosy na dia teo ny confinement na dia teo Jesosy ny tsy fahafahanay nivory tany am-piangonana dia teo foana ianao nanome hevitra anay ny fanahinao masina hoe taky ny ahoana ny ahafahanay tena manovo hery hatrany hoe taky ny ahoana ny ahafahanay amin'ny moyen rehetra nomenao anay Jesosy mba ahafahanay tsy tapaka ny amin'ny teninao eny Jesosy eo tena hoe tsy nataonay tsinitsiny tsy nataonay tsinitsiny izany fa tena hoe teo foana ianao namatsy anay ary fantatry efa matoa ianao manambara teny aminay dia tena hoe tsinao hatrany izay fa tsinao hatrany satria ny teninao nge Jesosy no fiainana ny teninao nge Jesosy no mamelombelona fiainanay dia mankasitraka fenanao izay Jesosy ao anatin'iny taona iny ianao nampianatra anay nanetry tena mba ahafahanay misanatra dia tena hoe tsapanay izany Jesosy menao nampianarinao izay ny azona hery mba ahafahanay tena hoe ao anaty miaina anatin'ny fahagagana satria izany sitraponao Jesosy nampianarinao izay hoe tena hoe tianao se révéler amin'izao tontolo izao satria ilaina Jesosy ny nampianarinao izay ny hoe fiterahana ara-panahy Jesosy amin'ny zavatra projet rehetra izay hoe ahafahanay tena hoe mijoro Jesosy amazanaka ao anay mankasitraka fenanao satria tsapanay fa no tanitaninao izay eny Jesosy na dia teo amin'ny hoe ny examen hoe ohatrany hoe irery izay navelany mangina ianao fa tena hoe tao anatin'izany dia name fitaovana foana ianao Jesosy mikarakara anay dia ao anatin'izao 2022 izao Jesosy dia mbola inonay fa mbola hiaraka aminay ianao eny na nomenao anay sady ny teny fikasanao anay atao amin'ny SCI hoe taona famokarana ity taona ity dia misaotra anao sady Jesosy fa tsy 12 volana ho pokaty ity 12 volana ho avy ity fa tena hoe feno ny fitantananao feno ny torohevitra anao fanahy masina dia vonina indray izay hiaraka aminao isaoranay anao sady ny toromarika rehetra ny amin'ny izany famokarana izany indrindra ny amin'ny ara-panahy dia misaotra indrindra anao izay derainay ianao ankalazainay ianao halleluia halleluia amen amen dia minohy ianao fa ndraisin'Andriamanitra izany fisaoranao izany ao anatin'ity hiraty dia ho arahantsika izany toantsika nisaotra tamin'ny fitahiam-panahy rehetra maro ny fitahiana koa raha nofo ny fahagagana ny valimbavaka izay nomen'Andriamanitra antsika senao dia andaontsika isaintsaina izany ao anatin'ity hiraty hoe tena hoe mandraky izay isaotra ny anaranao masina tsy haiko tao anatin'ity taona ity mety hoe tsy haiko hoe samy manana ny fiainantsikisika ny valimbavaka ny fahagagana ny fomba fitantanana antsika ny fanasitranana eny mety mivavaka ho an'olona hafa ianao dia sitrana ny olona iny fampahirezana anao izany fandrosoanao alandalo amin'ny asa fanomponana izany dia isao ny Andriamanitra ao tena hoe raha mbola tafajoro ianao na tsy voatery hoe ny sakafo anao raha fa na ny zavatra be dia be mitranga amin'izao fiainana izao tena hoe mampistresse be dia be ny olona anatin'ny dépression fa Andriamanitra ilay fanantenantsika izy mbola mampijoro antsika mbola anana antsika fiadana sy fifaliana tahaka izao dia tena hoe saintsaino dia tena hoe isao ny Andriamanitra ao ndao arahantsika raha ity hira ity. No yana tenu fan fiananay
izaway mandraky zay izao trananaranaao mandraky zay idelao mandraky zay ny fianako de hoanao tompo Tsara loatra ny tompontsika dia mino fa tena hoe ndraisin'Andriamanitra zany fisaoranao zany tena hoe namelombelona fijomona vavolombelona nao ny fanahy masina nampatsiahanao indray hoe inona zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao natoy izao voalohany taona izao moa dia hoe tsara foana ny ananantsika fahazarana vaovao mety hoe afaka fahazarana vaovao ohatra afaka raisinao ny manana karine kely dia manoratra ny zavatra nataon'Andriamanitra anao mba tena hoe tsy ho adinao zany fa tena hoe iraikitra tena hoe tadidinao foana hoe Andriamanitra zao nataon'Andriamanitra na janvier février mars avril tena hoe ho hitanao fa Andriamanitra kay miasa foana manomboka amin'ny zavatra majinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra manomboka hatramin'ny programanao anatin'ny andro iny arany dia tena hitanao mihitsy ny fitondran'Andriamanitra
amin'izao fotoan'izao tsika rehetra ao anatin'ny fampaherezana foy nefa mino fa zavatra sika ao anatin'izao fotoana izao. Maka tenin'Andriamanitra rehetrany sika ao amin'ny Efesianina toko faefatra vakitsika manomboka hatramin'ny 1:11 ka hatramin'ny 4:11 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho fampandrosoana ny tenan Kristy, mandrapahatonga antsika ho amin'ny firaisana amin'ny finoana sy ny amin'ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony ka ho ailangilany sy ho ampitambolen'ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin'ny saim-petsiny ataon'ny olona sy ny fiendreny ateraky ny fievitry ny famitahana. Amen. Io tenin'Andriamanitra indray ny angalantsika ny fampaherezana amin'ity androany ity. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mba manambara amintsika hoe inona no tanjon'Andriamanitra, dia eto izy manambara hoe tian'Andriamanitra sika mba ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatry ny fahalehibiazany fahafenoan'i Kristy, izany hoe tahaka ny fahafenoan'i Kristy. Mety hoe amin'ny tsy ivelany mahita anao hoe miova ianao, to lasa mihemasina ianao, mety misy fanenjehana hoe masina be, fa aoka tsika sy homenatra satria tena izay mihitsy ilay tanjona. Aoka tsika tena hoe ho faly mihitsy ary ao anatin'izany hoe mba tena efa misy fiovana kosa izany kay dia ao anatin'izany misy hoe fampandrosoana ny tenan Kristy, ny zavatra rehetra izany ataotsika dia tena hoe aoka ho fampandrosoana ny tenan Kristy, izany hoe ilay mpiray mpiara-mivavaka amintsika, ilay anadahintsika, ilay rahavavintsika ao amin'i Jesosy Kristy. Aoka ireo tanjona ireo no tanjontsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Aoka tsy haka amin'ny tenantsika hoe intérêt personnel atsika, fa intérêt ho an'ny hoe vatan Kristy, ho an'ny fiangonana trano. Za mahatonga ny vakiko katrany amin'ny 1:12 izy hoe zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana. Eto moa ny ministera no zarain'Andriamanitra, hoe ny mpanompon'Andriamanitra, izany koa dia manome toerana ny mpanompon'Andriamanitra hoe izy ireny napetrak'Andriamanitra eo mba hanampy antsika hoe olo-masina ny fiangonana izy io mba ninona, mba tena hoe hitombo handroso hatrany ary tena hoe ho tonga amin'ny firaisana amin'ny finoantsika. Firaisana finoana izany hoe tsisy fizarazarana aty ambany aty izy, hoy tsisy hoe misy ny fampianarana samihafa izay mampizarazara antsika, ary ao anatin'izany tsika hoe lehilahy lehibe. Fa ina moa mahatonga antsika mety hoe voasarika amin'ireny fampianarana maro samihafa ireny, satria tsika mbola kely, mbola le tantara hoe rehefa le mbola kely tsika afaka tantaraina hoe misy kakabesola hono, misy an'izao hono, misy an'izao, dia mbola mino sika. Fa rehefa lehibe tsika dia mahafantatra hoe tsy misy an'izany dadabeloely izany, tsy existe izany. Dia tahaka izany koa tsika rehefa lehilahy lehibe, rehefa vehivavy lehibe ao amin'ny Kristy dia efa manana ny atao hoe discernement na hoe ny fahafantaranao hoe ty tena tsy misy fanamamitatra izany. Ao anatin'izany tsika voalohany indrindra dia mila mahay mandiny teny. Ny lehilahy lehibe, ny vehivavy lehibe dia mila mahay mandiny teny araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra foana, dia ny toetra no
mahavonjy atsika tsy ny asa soa zay nataontsika fa ny famonjena hoe ny finoantsika n'Andriamanitra dia ao anatin'izany dia misy ny fiovahan-toetra. Aokantsika tena hoe andiny tena tsy hoe ao anatin'izao voalohan'ny taona zao dia hoe fa tapitra tamin'iny hoe alohan'ny farantaona iny hoe isy résolution vaovao hoe ampy taona ity dia izao ny fiovahana fa tena hoe mbola tsy taritsika raha tena hoe ao anatin'izany fandinihan-tena zany amin'izao fotoana izao na hoe araky ny ten'Andriamanitra hoe jinio ny tenanao raha mitoetra na tsy mitoetra dia tahaka an'izany hoe sao dia misy fanamamitaka ao anatinao hoe misy fiovahana tokoa ve sa hoe lasa rotina sisa ny lasa fombafomba fivavahana sisany hoe tahaka izao hoe misaotra dia mifona dia zao dia mangataka dia midera dia manao fiankofana fa tena hoe misy fiovahana ve ampitoetranao ny fanomponao an'Andriamanitra araky ny tsy taona ty moa dia hoe taona famokarana ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia misy hoe vozy izy ny ahafantarana ny azo dia aoka itsika andinika tsy hoe taona ny famokarana ity dia any amin'ny desambra any tsika vao hoe hamokatra fa tena hoe ao anatin'izany dia mila mahay mandiny tena isika jereo amin'ny atsipiriany toetranao samy manana ny toetra ny olona ary mbola tsisy parfait isika matotsika mbola eto amin'ity tany ity raha efa parfait tsika dia tonga dia miakatra velona tany an-danitra isika fa mbola afaka apetratsika anatrihan'Andriamanitra zany Andriamanitra rery no afaka manova atsika na dia be dia be ary ny fampianaritra amin'izao tontolo izao te hisolo toerana n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra be dia be enarana dia ny fanahy masin'Andriamanitra rery no afaka tena hoe manova ny olona hatrany amin'ny fotony be dia be ny olona amin'izany hoe fa antitra dia tsy afaka manova intsony fa Andriamanitra Jesosy tena hoe mbola afaka manova atsika na firy taona na efa fanabeazina efa ndraiky tapisaka tany amintsika fahakelitsika any na efa fomba ndraizantsika fomba ratsy izy ao fianakaviana dia mbola afaka manova ny tombontsika dia dinio ny tenanao mety hoe tena hoe tsika ao anatrihan'Andriamanitra zany mety hoe za Jesosy tena tsy te ho mpifosa intsony za Jesosy tena mora mitsara kely za Jesosy tena negativa be amin'ny zavatra vao misy zavatra mitranga za tena tsy mamakasitraka tsy voatery eo amin'Andriamanitra rery any fa na eo amin'ny manodidina antsika ary midina antsika any tonga saina fa le misy an'le seconde de trop le ao aoriana iny foana tsika vao zay indray fa zay foana nefa antsika tsy tafale tonga dia le miova le hoe hafa mihitsy fa le misy an'le hay mo zay foana fa nefa tsika tena hoe tonga saina fa tsy tafiova mihitsy dia tsy maintsy hoe ao anatrihan'Andriamanitra ihany ahafahantsika miova zany rehetra zany dia ahafahantsika miomana fiavian' Jesosy tsy hoe tonga tamin'ity 2022 ty ianao dia tsy maintsy tonga ny amin'ny desambra eny izay ny raharentsika fa miomana foantsika ny aona amin'ny Jesosy eny amin'izao lanitra dia mila mivavaka isika nonga makitsika amin'ny Efesiana 5:5-10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny fahavita 10 koa izany no ilazaina hoe mifoazy ianareo izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy koa tandremo tsara izay fandehananareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raroty ny andro azo anaova-tsoa fa ratsy izao fiainana izao ary noho izany dia aza manao adaladala vaoka ho fantatrareo izay sitrapon'Andriamanitra amen dia io ny ten'Andriamanitra tena hoe mibaiko atsika mihitsy izy hoe mifoazy tena hoe asiko mafy sisy ny tenako tena hoe mifoazy tena hoe aza manaiky matoritory ianao dia aoka hitandrina ny fandehanantsika isika aoka tsika fantatra ny tenin'Andriamanitra zany mahatonga na manentana atsika mba andiny tena mba ahafahantsika dia n'izao voalohan'izao dia misy ny fiovana tsikelikely aoka ianao tsy mora kely hoe mbola tsy niovatrany fa manova ny Andriamantsika na dia misy etape misy kely arany hoe ohatra mora tezitra ianao fa gaga ianao fa lasa tsy mora tezitra ianao raha ianao indray gaga amin'ny tenanao dia
tahaka an'izany andriamanitrytsika tena hoe matoky izy a ary tena hoe torono lalana ianao ho sisy hoe aza manao adaladala fa aoka ho fantatra reo ny sitrapony tompo da ao anatin'izany a ny fanahy masina dia aoka tena hoe ho namanao ny fanahy masina aoka ny tenin'andriamanitra dia tenin'andriamanitra dia manome toro lalana atsika mety hoe rehefa mandeha miteny ianao dia fa maninona no rakizidina satria za impatiente fa maninona ny impatiente satria za ohatra hoe satria tsy tiako inoliny fa maninona inoliny tsy tiako dia rehefa manao an'izay foana ianao dia tonga any amin'ny tenin'andriamanitra anankiray ianao a tena hoe miteny io andriamanitra io tena hoe mamaly io andriamanitra io fa mila tsika mandinika tsy anikamy fanjakan'andriamanitra fa mila tena hoe misisika tsika tsy ny olona rehetrarehetra no avitan'izany hoe andiny tena izany fa ny zanak'andriamanitra dia tena hoe conscient ny amin'ny zavatra hoe ara-panahy daholo ny zavatra rehetra ary ianao tsy diso anjara anatin'izao ndao tsika tena hoe hivavaka amin'izao fotoana izao a anatin'izao hoe fiomanantsika tsy hoe voalohany taona dia efa zansahady ve satria andriamanitra mety jesosy tena hoe mety ho afoana izy na voalohany taona na farany taona na elanelan'ny fotoana da ndao tsika hivavaka hoe mba anisany virjiny endritsika tafiomana foana endritsika mamokatra isika miara-panahy dia ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao a ho amarana antsika izany fampahirezana izany zay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fenanao zay amin'izao fotoana izao mankasitraka fenanao zay Jesosy ny amin'ny teninao ny amin'ny fampahirezanao anay mba ahafahanay indray a mandini-tena amin'izao voalohany taona izao mba tena hoe hosoa anay Jesosy ty taona ty tampamokarana amokatra zavatra tsara zay Jesosy ho voninahitra ny anaranao tsy amokatra pokaty zay Jesosy satria tena hoe dia ny fiandohan'izao taona izao dia hiaraka aminao zay dia misy zay Jesosy fa tena hoe ianao ny anoro lalana anay ny teninao Jesosy no fanilony tolotray ny fanilony tolotray ny lalanay Jesosy dia tena hoe mino zay fa isy révélation be lehibe ho azonay Jesosy anovany any anatinay any Jesosy aoka tsy isy fanahy mamitaka tsy anatinay aty Jesosy hoe ty velambelany any fa tena hoe isy fiovana eo amin'ny fiainanay sy manodidina anay zany dia mankasitraka fenanao zay dia rainay ianao fa fantatrainao fa miasa any anatinay sahady ianao amin'izao fotoana izao manokatra ny masom-pananay ianao fanahy masina dia mankasitraka fenanao ny amin'ny vokatra rehetra eny na ny ara-panahy zany ny amin'ny projet anay eo amin'ny fiainanay dia misaotra indrindranao zay dia rainay no ankalazainay ianao halleluia amen amen dia amin'izao tsika amin'izao fotoana izao naraka ty fiderana anankiray ty hoe azovy mahery izay miaraka amin'andriamanitra ao anatin'ity taona 2022 ty izany no tena hoe mahery izany tena hoe tafavoaka mino za fa anisan'izany ianao satria ilay andriamanitsika no mpanjaka sy mahery alleluia dia andao tsika hiara hideran'andriamanitra Nirmana na Jesus,
Alleloia, minao fa nampahirezany fanahy masina indray ianao tao anatin'ny hira iny hoe tena mahery ianao raha miaraka amin'ny Jesosy Kristy satria Jesositsika le mahavita azy. Amen. Andaontsika ianao amin'izao fotoan'izao metraka an'ity volany ity eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy. Ity volany ity izay malaza hoe sarotsarotra satria hoe lany vola tamin'ny fety atao anaty Facebook ato misy blague misy mampiomeany hoe olona lava be dia lasain'ireo hoe janvier ony hoe janvier mitazana antsika rehetra mandany vola tamin'ny fety fa tsy san'izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy ny antsika vao maika vola famafazana ity izany hoe na amin'ny lasain'olona fa 35 janvier any arany na 10 janvier dia nao foana ilay manana zavatra fafazana. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka toko 9:7-telopolo zafady dia manambara amintsika manao hoe omeo dia mba omeny anareo fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no omena ho ao am-pofonareo fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa. Amen. Dia tena marina izany tena mila manomentsika, mila mamafitsika izay tsika izay vao mijinja, izay tsika izay vao mamokatra. Dia mety mantantentsika hoe inona aza no meko tsika voalohany indrindra aloha ny tenin'Andriamanitra nahazo maimam-poana tsika tokony hizara maimam-poana dia nahazo zaraina am-pifaliana tsika dia tokony hizara am-pifaliana ihany koa. Voalohany tena hoe ny tenin'Andriamanitra aloha ny voalohany indrindra ny tena tsara tena hoe manova fiainan'ny olona izany aloha voalohany indrindra no afaka fafazitsika voalohany indrindra na fotoana na tsy fotoana. Tena antsika hoe na amin'ny Facebook na hoe tenin'Andriamanitra kely arany mety misy olona tena hoe mizapy fotsiny hoe rehefa tenin'Andriamanitra hoe tsy vaky fa misy olona voakasika foana ao anatin'ireny. Antsika metraka an'ity janvier tsy am-pelantanan'Andriamanitra mba tena hoe afaka tena hoe ao anatin'izany hoe tena hoe amafy izany ianao amin'ny fomba miavaka ianao indray rangaga hoe be dia be ny zavatra taty anatiko taty na taty anatiko taty na taty ambiko taty afaka tena hoe mifafazina ary ao anatin'izany ianao tsy hatsapa hoe zavery zavatra na hoe lasa mena zavatra aminao fa tena hoe hitombo ny zavatra ny anatinao satria tena natao fafazina mihitsy ireo zavatra ireny. Ndraindraiky ireny imagineo hoe manana voa be dia be ianao any anaty paosinao any tena mavesatra ianao fa rehefa fafazinao iny sady amokatra ianao no maivamaivana ianao dia ndaontsika hivavaka ary anatin'izany asandrato ny hivavaka. Izay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola makasitraka feno anao hatrany izay mbola afaka miantso ny anaranao makasitraka feno anao izany amin'ity volany janvier ity hoe volany famafazana Jesosy makasitraka feno anao satria ozy ianao hoe omeo dia mba omena ihany koa dia mihitsy Jesosy fa tena hoe marina amin'ny teninao ianao ary tazomina amin'ny teninao ianao hoe arakaraky ny fatra izay amafazanay dia izany koa no omenao anay no azonay Jesosy izay tsy te hienony mety hoe fahazarana ny fombafomba zao tontolo izao mieritreritra hoe rehefa volana janvier hoe lava be any amin'ny farafara volana janvier any mety efa hoe sahirana tsy sony paosy satria efa lany tamin'ny fety. Izay Jesosy tsy te hiva izany fa izay teninao no inonay hoe ianao no mamatsy anay dia izay Jesosy tena hoe isafidy ny amatsy. Izay Jesosy isafidy ny feo fanahinao masina hoe inona avy ny zavatra ty anatinay aty zavatra nananay afaka ho fafazina ary mihitsy izay Jesosy fa tena hoe jinja be miaraka aminao
dia apetraka feno ampelantananao jesosy manomboka tamin'ny 1er janvier iny mety efa namafy zay a ka hatramin'ny 31 janvier jesosy a tsisy poka jesosy tsisy fotoana zany hoe tsisy afafy zany zay fa na ny teninao jesosy na ny zavatra mety hoe tsy ilainay na ny zavatra mety hoe enona ilainay fa te hizara fotsiny zay satria nampianarinao hizara satria nampianarinao ity zay satria nampianarinao anay zay dia tena hoe ho ataony ampitiavana zany jesosy a tena mokatra be zay satria zany ny sitraponao dia mankasitraka fenanao zay dia rainay no ankalazainay inao halleloia amen amen dia mihitsy za fa tena hoe ho volan'ny famafazana ho anao tsy volantsika rehefa tena hoe amfonao ianao tena te hanome dia tena hoe manome fahafahana anao Andriamanitra mba hanomezanao iny za mahafantatra olona tena hoe te handeha vavaka izy fa tsy manana fre tena efa ao anatiny hetaheta dia mahita fre foana izy indraindray zao nomenatra ny tompo hoe tsy manana fanatitra satria aza misofo foana eo ampelata eo anatrihan'Andriamanitra dia Andriamanitra manome foana anazy vola anaovana fanatitra zany ny etahetanao rehefa tena hoe te hanao asa soa ianao ataon'Andriamanitra mifanena amin'olona foana ianao ka hanao asa soa na hoe manome olona anao izy ty amin'ny fomba tsy takatra ny sainao hoe averinao fa hoe manome vola foana zany hoe asa soa zany fa rehefa etahetanao hoe za te hanome fotoana olona te hampianatra olona za tena mahay an'izao te hampianatra tena omen'Andriamanitra anao za moyen zany za jesosy ampiasao mba tena fitahiana ho any hafa dia tena mampiasain'Andriamanitra ianao fa ao anatin'izany ianao za miala fany masina mba tena hoe au bon moment avec les bonnes personnes tena hoe le sitrapon'Andriamanitra dia tena hoe mila ianao fikitra amin'ny fany masina mba tena hoe ara-panahy satria ara-panahy avokoa no ataonao tena hoe ara-panahy ahafantaranao zay zavatra tsara sy tsy tsara ihany koa anatin'izany atao anatin'ny misy fotoana atao anatin'ny tsy fahasalamana dia tsy naheno tsiro sy tsy naheno fofony dia ohatrany hoe nangalako lesina le izy tao anatin'izany hoe tamin'izay nihinana lasopy dia tsy ho ihany afa nizara fa raha tsy izay za tsy nafantatra hoe kay efa tsy tsara tsony ny lasopy hoe masiso tsy ihany afa nihinana kely fotsiny dia hoe tiako raha ina dia hoe masiso izany fa za tsy nafantatra dia tahaka izany tsika sainao rehefa tsy eo ny fanahy masina tena tsy fantatsika mihitsy ty zavatra ty tena masiso amin'ny tontolo ara-panahy io tiako tenenina io tena hoe tsisy tsirony tsisy fofony rehefa tsy eo ny fanahy masina dia manentana antsika tsirairay avy mba tena hoe fikitra amin'ny fanahy masina tena ataovy ny moyen rehetra hoe inaviny tena hoe zavatra tsy tiany dia tena hoe esory tena atao foana ohatran'le zazakely hoe tena hoe masiso tena hoe raha azo atao tena hoe faniaina zany hoe tsy maheno fofona sy tsiro zany aleo maheno fofona sy maheno tsiro mba ahafantaranao hoe tsara ve zany na hoe ratsy ve zany dia ndaontsika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra iny amin'ity fotoana ity dia ametraka anazy ny alina eo am-pelantanany asandratongonokao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola mankasitraka fenanao hatrany izay mbola afaka niantso ny anaranao misaotranao zay Jesosy fa fantatray ianao fa niaraka taminay teto ianao misaotranao ny amin'ny valimbavaka rehetra misaotranao zay sa afaka nideranao afaka nisaotranao nampaherezinao fananay Jesosy mihitsy zay fa niaraka aminay hatrany ianao hoe na anatin'izao alina izao ary mety eo ny olona mety andeha hiasa eo ny avy ny asa Jesosy fa mbola eny an-dalana eo ny olona andeha hatory fa izay fanahy masina manantena fa miaraka aminay ianao aza mafoy anay akory ianao fanahy masina ary ny rahanao Jesosy Kristy nosoranay amin'ny tolambaravaranay sy aoka ny andrakotra ny fananay sy mombanay rehetra ny fitrano misy anay ianao mitondranay ao anatin'ny torimaso mamy ianao nanome productivité anay raha miasa izay amery sy tanjaka anay raha mbola miasa dia mino zay Jesosy fa miaraka aminay ianao alaviro amin'ny loza sy ny ratsy rehetra izahay dia misaotra anao zay ny amin'ny anjelinao izay ranao mitombo manodidina anay
terenay nao ankalazainay nao miamy fiadaniny zay omenao anay mandro anatin'izany fiadany zany zay jesosy ao anatin'ny tsy alamaiziny tsy halleloia misaotra jesosy io amen 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 dia mbola mankasitraka atsika rehetra miaraka atao anatin'izao fotoana izao mino fa tena hoe nazy fitahina indray any fananao atao anatin'izao fotoana fo izao manitana atsika trany anaraka nilay va isaky ny amin'ny fitokora sasany tahaka an'izao manomboka amin'ny latsinainy ka hatramin'ny asabotsy dia ny alatsika manaraka fitoam-bavaka eto an-trany ho atsika any Maorisy isaky ny amin'ny sivy dia ny aty Madagasikara moa dia mbola afaka miantsika satria latsaky ny zato ao amin'ny CEB MRE ao Antaninandro manomboka amin'ny sivy ihany koa isaky ny alahady dia samy tahin'Andriamanitra daholo mirary fahasalamana feno manomboka ny fananao ny sainao ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia samy tahiny tompo daholo tsika entoko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ao trano Jehova andro lava ianao amen tahiny tompotoko Efatinandamanje usambathanao Efatinandamanje ulafathanao Efatinandamanje iyakathanao Efatinandamanje iyadanyanao Efatinandamanje usambathanao Efatinandamanje ulafathanao Efatinandamanje iyakathanao Fapanesanao Ni de vulzi men chiaman